Eno rehetrarehetra. Tena mialatsiny aho miteny hoe tena manao traitement lirika maty a. Fa tena fatana riky e. Ny oera ihany mbola andanandrana fa tsy fatany mihitsy hoe misy maty ane ofo iletika ny ana. Salama dorotsika. Fa nomeravantsika rehetra am'izao andro alahady mitatao vovonan'izao amin'ny masoandro mamely de tena farany mamely. Aty aminay izao mahatratratra any amin'ny 30 degré Celsius anoany ny hafanana mbola tsara toko. Fa manonona mbola tsara ny mbarakaly akory sa akory ly karakory karaha stepine tsaratsara akory toko manahona dorotsika any. Afaliana trano ny mifandray amitsika eto amity fandarany ity na de matetika raha tsisy hoe vaovao tsara zany mba ifampiresahana ka mba ifampifaliana rehetrarehetra. Fa matetika dia zavatra mahatezitra sy mahasorena no zavatra tsy maintsy lazaina anefa tsy maintsy ifampidiniana ihany koa satria raharam-pirenena matetika no ifampiresahana. Ka dia irositsika amin'ny vetikevitra anankiroa zany a. Ny voalohany moa zany dia ataoko voalohany satria ny dossier momba ny empoisonnement matevitevina kokoa. Fa zany akory tsy midika hoe manambany ny dossier resaka sambo. Tsy fantatra moa zany ze misy azy amizao na hoe ahoana ny statut tokony qualifiena an'le izy. De aleoko tsy miteny hoe zao na zao fa misambo ninga général moa fetsoka azy iny fa le anarany amin'ny anarany ara-diniky zay koa le anaram-bositra zay no nabotrabotra azy ka de lakotsiny Andriamatoa PDG fa de zay aloha zany nitsokanao généraly sambo AW zay dia mbola tsy fantatra hoe ahoana na ahoana ny mifandeha. Ny tarikevitra na tariresaka hitondratsika azy de zao hoe ndray andro ray tamin'ny raha mihaino any ny vadiko amizao zao mba alefaso aty hoe le aisoratra soratanao tamin'ny 26 juin toko fa mba hovakiko ahafantaran'ny malagasy hoe izy ty ne miandamy ambavy ato amity tokantrano ty ny fieritseretana azany atao hoe mpiray tanindrazana sy mpiray firenena zany satria eto vao matsapo hoe ino ny tokony ataoko alefaso WhatsApp raha tsy madiso. Raha mihaino aho madama zany ny vadiko amizao olo zao fa ino ny tokony ataoko tarikevitra le hoe isaonao tamy 26 juin zay zany tokony hoe anao fety zany hoe mitovy aminareo rehetra zany hoe anao fety fa nanapa-kevitra hoe tsy mendriky ny anao fety tsika satria voalohany indrindra tsy misy le indépendance. Faharoa mbola feno totakely manodidina sy manambaka an'le firenena ary misy karazana colon vaovao ary fahatelo indrindra tokony isaona mihitsy le firenena satria matimaty fahatany fotsiny ny taranaka sy ny faramandimby ary ny mpiray tanindrazana amitsika. Teo ny nahatonganay nanapa-kevitra hoe tsy manao fetytsika fa mba matsiaro ireo maty sy nody mandry noho ny tsy fitandremana noho ny ditra sy ny etraketraky ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fitiavam-bola sy ny fitiavana voninahitra. Tany amin'ny voalohany aho dia fa niteny hoe ary nanome simulation anankiroa tamin'ny zavatra miseho rehetra zany fa iverenako mihindra fa aveo maty tena andao tao hoe maty tsisy dikany raha zay ny ilazana azy amin'ny tsy ahoana ilay malagasy ary ngambany ray andro any mety
ny zanako zao no apitako an'izany hoe tokony nisy lalàna iraisam-pirenena apetraka mihitsy hoe misy reny karazana mpitondra firenena reny manao erreur na tsy fahaizana fitondrana tsy fahaizana mitondra dia mitarika fahantrana tsika zany tsy miteny hoe mbola tsy miteny akory hoe voapirofo koa aveo fa mangalatra voapirofo koa aveo fa misy ny fanodikorodonam-bola voapirofo koa aveo fa misy ny lasa manan-karena tapoka ohatran'izany tokony nisy lalàna iraisam-pirenena eo amin'ny sehatry ny ONU ahafahana manara-maso ny mpitondra zay ny hitako hoe tena ady lehibe indrindra ahafahana mandresy ny kolikoly ary satria rehefa ny ONU no manapa-kevitra hoe na ny firenena miaraka mitambatra manapa-kevitra hoe tsy maintsy anaovana ankety ny avoir ny fananany naiza naiza misy azy ny filoha na ny olona ohatran'izao dia tsy maintsy atao io ary azony ndray ny dirana dao rehetra any amin'ny compte offshore rehetrarehetra any totokevitra ny azy zay fa anjarany zanako no mieritreritra an'izany na am'izao fotoana zao na ny orina satria tsy atsenina fa ilay zazavavy kelikolo zany na ireto tovolahy dia misy nandova mihitsy amin'ny resaka injustice zany tsy mahataty injustice ny zanako ary tena farany halany zareo mihitsy ny hoe iny misy olona fangafangatanana ary indrindraindrindra manambakambaka ny hafa mampalaelo an'zareo mihitsy mahita an'le sariny malagasy mahantra ary tena ory mihitsy mifonindretako izy rehefa mahita an'izany ka matimaty foana le malagasy ny tiako atongavana dia zao misy karazany roa le génocide ary le faharoa no tena mamono maro mafaty ary mamono mpanatanindrazana maro ny voalohany moa zany dia renireny ty firma mibasy dia le maty reny les organismes internationaux na ny mpanao politika malagasy angamba ny mety maladroit dia tsy mahavita mifisile dossier tsara présentena eo anatrehan'ny tompona andraikitra amin'izany ka afahana miteny hoe génocide ty na tsy génocide iny zany misy fisalasalana amin'iny satria mila dossier bien ficelé fa ato ary samy malala an'izany tsika hoe inona ny ohatran'izao hoe ahoana nitranga tany amin'ny 2009 nitranga tany amin'ny 10 août nitranga tany amin'ny 92 sy ny karazany 75 72 samy malala an'izany daholo mba tsisy ny hoe io famitongilana ifleurir akoto malala fa lity anankiray faharoa no tena zavadoza zavandoza ozy tiketo ary misoko miala nohatra ny rongisa ozy ny teny malagasy ary nefa dia misy mba fantatrareo ve fa tena azo qualifiena hoe tena acte criminel pour ne pas dire on peut le traiter d'assassin ny olona mampahantra ny firenena mahantra noho ny délestage io zao dia ahodikodina indray fandehan'ny raraha sy ny karazany iny moa zany mbola hidirantsika iny plus tard
Fa tsy androany. Mahantra noho ny tsisy ny fanafody any amin'ny hôpitaly. Mahantra noho ny rano maloto ny sotrono. Ary tsy vita an'izay. Mbe fa nisy mikajy ve nareo teknisiana? Nareo manam-pahaizana? Nareo mpanao politika? Firy isan'andro ny olona maty ny fahantrana. Eo mahatonga an'ileo maty ho azy. Maty amin'ny tsy ahoana. Mba azonareo an-tsaina ve fa am'izao fotoana zao mbola misy an'izany hoe andeha hiteraka de mbola entina eny ambony sarety. Malagasy. Any amin'ny faritra zany. Mba azonareo an-tsaina ve fa any amin'ny faritra an'io kapitale amin'ny vanio fotsiny vao midinao Sambavadeo de fa ny fandrinan'ny hôpitaly béton. Ohatran'ny fanasana faty reny. Firy isan'andro ny malagasy no maty no tsy ny fanafody ao amin'ny hôpitaly no ny fitandrevaka sy ny fanodikodona aty amin'ny tampony. Izy menakavy misinanina sy misolitika amin'ny katikatana sy ny arena be sy ny sakafo fely latabatra. Ny sipa maro. Le malagasy maty amin'ny tsy ny ahoana. Tamin'ny 2017, 2018 zany, volana janoary ny niala tany Madagasikara, définitivement. Ny zavatra tena zavatra tena remarqueko de zao, tsy vitany hoe manana an'izay constat zay hoe firy maty isan'andro. Fa raha ny namako fotsiny manodidina ana. Hoy zany ray andray hoe raha tonga amin'ny Madagasikara moa zany za zao de isa moa zany sisan'ny olona fantatro. Tapitra lasa. Matana lereo maty tanora. Toetrany hoe maty normal fotsiny sy karaza. Za ty tena teneniko anareo raha mbola nijanona tamin'ny Madagasikara efa tany ambany ranolahy tako zao. Tena teneniko anareo zany. Efa tany efa vita bonheur. Fa saingy men'Andriamanitra vitana hoe ndana mody. Ndana mody satria efa tany amin'ny taona firy efa nisy trano nipetrahana taty. Tsy ohatran'ny sasany hoe tonga tao fitondrana vao mividy. Izy zany, acte, c'est un acte vraiment criminel. Azo atao tsara mihitsy ny manao enquête. Hita bokin'ny hôpital isaky ny zay antananao hoe inona ny cause nahafatan'ny tolon'eto. Aiza ve isaky nisy olona zay marary de doliprane fotsiny. Na Efferalgan na aspirine. En plus raha ohatra hoe sendra mba afaka mividy tsy ao amin'ny hôpitaly akory misy le fanafody fa mbola lasa aloha mitady de eny Ambohipo, ny any amin'ny faritra moa zany de tsisy. Miandry avy Antananarivo. Andray raha tsisy ao Antananarivo miandry avy aty a Paris. Nefa samy malatsika mibizina. Amin'io resaka fanafody io ao Antananarivo. Amin'ny fanapahana ao anatin'ny pouvoir central. Samy malala an'izany daholo ary izy ane tsy takona feniny. C'est vraiment un acte criminel. Cet acte d'appauvrissement par les malversations
par les détournements, par les rétro-commissions. Ka ianao tsy mihaino fa ianao vao miditra ianao ary mba rehefa manoratra mba ataovy minuscule fa tsy hoe baiko be ohatrany hoe manao baiko nareo vo eo anao miditra n'izy madady manana fa iresaka an'io mihitsy no natongavana zany ka eo matimaty le olona mitsanga mihitsy ary hitatsika le izy hoe tena ohatrany matimaty foana le malagasy a taux de mortalité miakatra fotoana afahanao miaina ety ambonin'ny tany lasa miaina to raha misy de misy eo amin'ny 80 taona 9 taona de fa lasa ary le rony mody eo am'le deuxième jeunesse mihitsy zany zay mamihoatra kely an'izany tonga de antitra be ery le rony ohatry ty ary laty to lasa antitra be tapoka eo okalesy sady menatra mansako oatra zao le rony sady menatra mafy ny lesy le fiainana ary fleury fa le ohatry ty mba mafy koa ny ty ny ty andafy aty tena enjana ty fa tena lasy ny ty loatra kirara jereo ty ala matavy beko nialy ty fanafota matonga an'io tokony mifady sira nefa tsy vitako le miarina le mifady alesy de jaune résultat zao ka manana vehivavy kotikotiny atsony ka tsy rarahako zay ty zay tsy ty ohatsy rarahako zany ny important velona nandremako fotsiny sira ao any amilay zany lesy ao tena grave a okalesy zay zany lasa tenen'le namany maty azy le malagasy ary hita profo afahako hidirana ao anatin'ny introduction am'le resaka sambo mako zay mipaniky any tompony sambo ny armateur zany niantso avanano tena jereo ny zavanitranga re olona ianao zany mahita ny aty andafy aty hoe tena tavela ry ambony tendrombohatra rio no ny avalanche tavela ry ambony tendrombohatra rio voatra nisy folaka ny tanan'le grimpeur tonga de hélicoptère reo tena efatra ny gendarme amin'ny pompier tonga de fa armada complet ny malagasy amin'ny parti politique ny armada ary lelika maty armada on'izy fa ianao ataovy misy problème mahazo anao fa tsy hitanao ny armada tsy hitanao reny hélicoptère reny lasa amin'ny parade lery avion 7 place 8 place omena miaraka asa nga atao inona io tsy sidina an'ilay maraina akory le avion de nijery hoe ahoana raha vao misy hoe engagé ny zao risque civil amresaka hoe fahafatesana zany na zazamena vava toy ninareo tonga de miditra avy hatrany ny fanjakana tsy mila baikona akory tsy mila hoe miandro budget ameo l'ascenseur général na meo an'izao tonga de misy mesure defa manana process am'izany ny fanjakana raha ny tena marina raha tena hoe fanjakana tena fanjakana ndroa andro ahoana moa na fahany généraly manana logistique afahana amin'ny contrôle aiza le sambony ohatran'izao vo tsy hita le sambo de fa vo tsisy contact le sambo de fa mipaniky izy efa nampandreny manam-pahefana rehetra o toerana ihaino fa tamin'ny Facebook raha tsisy afaka amin'ny teny hoe tsy nahenony retraretra tena mialatsiny amin'ny teny hoe tena manao traitement lelika maty a fa tena fatana riky ny oera ihany mbola andanandrana fa tsy fatany mihitsy hoe misy maty any ofo iletika ny any anaty ranomasina any mba jereo zao zavadrao lasa ianao misy ny défense lasa ianao zao de zao
miaraka amin'ny tompona ndraiky amin'ny fahadranmasina. Keniny za vaza. Rehefa asiny renfort tompona ndraiky avao amin'ny pompia avao Tananarivo. Mbola amin'ny Mauritiana nandefa avion, mbola amin'ny Mauritiana no nikoropaka. Izy menakavy varina ary mbola varina. Lalana kely 2 km, 3 km namboarana la. Ohatra ny navita an'ireny hoe 1000 km reny la. Marina mafy a. Rahatiny afatana aliky. Le agny olona ry ananana ry maty. Tsy hitanao le filoham-pirenena, tsy hitanao le ministre ny défense, tsy hitanao le ministre ny santé, tsy hitanao ny olona mendraikitra momba ny ranomasina hoe iomba raha ohatra sanatria le tompon'le sambo mieritreritra hoe misy défaillance ny samboko. De naka risque zany izy nandefan'io sambony io. De donc zany diso zany le tompon'ny sambo. Kanefa an'izao rehefa natao fanadihadina na mivavy tokany diaraina ary sa vavy matoy izy teo tao anatin'io sambo io koa. Nandeha tao anatin'io sambo io. Mba azonao eritreretana hoe zany hoe zanako vavy alefanao amina zavatra misy risque. Fa matoy anao nandefa afaka se permettre nandefa ny zanako vavy de dikan'izay de hoe mba lefa satria le poésie iny zafady toka. Matoy anao naka risque nandefa ny zanako vavy ao anatin'io sambo io dia garantie à 100%. Fa tsisy risque io. Fa les imprévus sont souvent inévitables. Entre autres les accidents. Il suffit d'un rien de tout change. Quel espoir pourrait nous baser insisto amin'io zavatra io amin'ny zavatra miseho amin'izao fotoan'izao après une semaine na tsy haiko firy zoro on va dire de disparition. Tsy tamin'ny sonara, tsy tamin'ny radara. Fotin'izy. Le fotin'ny armateur ave zany. Ny tombony sambo ny zandra la ho ataony bouc émissaire. Nefa ny incapacité anderoa, incapacité flagrante. Incapacité en matière de prise de décision. Incapacité en matière de réaction. Ils sont pas proactifs. Mais ça incombe mon attribution. Tafiditra ao anatin'ny cause io, donc tokony le azirangana. Za minitsy ny défense. Za minitsy ny santé. Za tompona andraikitra voalohany amin'ny tafika an-dranomasina. E alika maty tsy sita. Fatina alika eo a. Vraiment, vraiment fatina alika. Mialatsiny amin'ny tena zany ary fonako. Lalana 3-4 km vita là. Totra mavita là hoe 1000 km. Et là, c'est là, ils prétendent à notre troisième mandat.
Fa zao teneniko a. Zao teneniko a. Tsy ny fitondrana irery any ny tompona andraiky tamin'ny zavatra mitseho ao Madagasikara fa mpanao politika rehetrarehetra. Mba tsisy ny zavatra mitokitana. Ny mpanao politika rehetrarehetra tompona andraikitra daholo. Eny fa na izahay mpanao gazety any koa ary tsy mahay ninino. Tsy hainay akory miconvaincre. Aloha zay tonga de petaka amizay hoe tsy mahay ninina na zay mpanao gazety ary. Satria raha mpanao gazety mahay zany de tokony tonga de vao miteny tonga de tandremo fa zao frappe fleury tao a. Tokony mba itsy zao a. Tokony mba nreagir ange antsika tokony tokotsika de nreagir vao niteny fleury misy sambo tsy tary a. Fleury le mpanao gazety mpanohatra ejana. Nantokatsika ndray hoe fleury ta. Any sisa lerevy. Tsy fantatra tsony ny tena hevitry lery. Lery ve mpanohatra sa iny za tsy mpanao politika e. Tsisy raha iko zay politika any. Evitsiny ray mandeha indroa miteny zany. Tsisy raha iko zay plasiny lany. Na ministre na premier ministre la zany tsy mandra raha zany a. Ataovy aloha ny asany la zao. Lo zany la misolitika fotsiny. Fatana alika menakavo. Le malagasy matimato azy fotsiny. Io monsieur, io Andriatsome Varakotary tsy se tompona andraikitra voalohany zany a. Rehefa tompona andraikitra de tompona andraikitra daholo. Samy manao ny asany. Matoa le zavatra tsy mandeha ohatran'io tsy mahavita ny asany koa mpanohatra. Matoa le zavatra tsy mandeha ohatran'io tsy mahavita ny asany koa mpanao gazety. Fidin'ny olona vola de diny tonga de tsy crédible atsony. Men'ny olona sosy. Zany ny tenenako anareo isan'andro eto. Mba hampatonga itony zavatra itony hipetraka, itony zavatra itony mandeha de noho ny fanampiana avy any aminareo. Aza vela ho mpanao politika no tonga eto anampy tiany ako. 200 €, tiany a 100 € pour ny, tiany a 500 € ho an'ny, ino tizy teo ho an'ny avocat. Anareo ty fandaharany ty. Vola be lavitra kokoa ny mandray 10 € amina olona tsy mpanao politika ary tsisy hoe ino anao fa tsy afaky niteny noho ny dossieny. Eko izy contribuable aminao. Sahirana anao ny amin'ny zavatra teneninao de je me mets à la place n'ireo mandray voly reny. Reny le hoe ny sasany payena vakansy. Matomato azy le malagasy fa. De samy tsika menakavy de samy mieritreritra ihany tompona andraikitra anio, ihany tompona miolona am'le mialatsina Ramatoa Andriatsome Varakotary Velo. Miolona amin'io ihany tompona andraikitra voalohany. Non, tompona andraikitra daholo. Na Fleury Rakotomalala reto. Il ne sait pas convaincre. Il ne sait pas comment dire les choses pour que tout change. Pour qu'au moins il y ait un petit changement. Il faut qu'on se le dise, bon, tout pour n'index à d'autres. Anka manoaton andrajel. Tishatauren. Ianao va de mieritreritra fa atahotra izy ianao an'io référendum mahafaha milatsaka amin'ny troisième mandat io tsy. Vao mivainitra fotsiny de jiramady iny de vite. Adalako ny tsy nidra tamin'iny. Vainitra de fa zay le resaka sambo matomato azy le malagasy. Tsy tamin'ny tompona andraikitra raha tsy efa manomboka miditra politika le izy. Matoa izy mipoitra zany le mpanao politika zany.
ataovy nisy zavatra résultat positif anao. Indray izy menakavy mifampidoka. Firy ministre vao mazanga inona mba henonao ve hoe tena mba nangataka collaboration tamin'ny fanjakany tompon'andraikitra rano fazao tao alareny eo ny ministre ny défense, ministre fampianarana ambony, ministre ny sport. Tsisy zany. Io zany azo atao. Tsy de mahita anareo amin'ny radaranareo mba jereo kely amin'ny satellite. Fa tsy hitany sambo kelinay misy olona 20 any anatiny. Ikone rehefa tsy vonona nitondra fa tonga ho azy teo de tsy fantatro zany e. Tsy hainao hoe inona mety zavatra vitako amin'ny maministra aty. Bon. Mitohy ihany hoe matimaty azy le malagasy. Tany amin'ny voalohany tsika de nilaza hoe deux choses l'une. Empoisonnement na botulisme na resaka gâteau mal cuit de nicrée bactérie sy ny karazany. Saotra ny mpanao gazety Gaël Borgia, saotra ny RFI koa, misaotra ny fiaraha-miasa tamin'le ino tizy teo le cabinet médico-légal tany Strasbourg. Satria ianao zany averika eto rehefa misy zavatra ohatrany de zao tsy maintsy ny élément azo kasia tanana, élément recoupé no zavatra atao teneninao. Sahako milaza aminareo fa alohan'ny tenenako hoe empoisonnement le izy volontaire dia natrany amin'ny enquêteur raha ny mpandraikitra ny dossier amin'ny resaka enquête, ny audience rehetra natao, ny audition natao dia nanontany aho, nanao recoupement. Zay ngamba mety erreur-ako satria adiniko tanteraka hoe mpiasa-mpanjakana reo olona manao enquête reo. Fa tokony gardeko any le tany amin'ny voalohany hoe mbola mitombona azo eritreretina le empoisonnement volontaire. Tokony tazomiko. Fa rehefa naheno an'ireto procureur tsika zany sy dokotera de miangavy anareo averenenona ny tena hoe tsy crédible nareo. Mametraka doute le hésitation nareo malgré hoe mety mitombona ny zavatra teneninareo. Rehefa mihaino zavatra tahaka ny tony manko mila mihaino tsara na les mots na les teny ampiasaina. Vos hésitations vous rendent peu crédible. Vous ne maîtrisez même pas ce que vous soutenez. C'est ce qui fait lasa misy suspicion na lasa misy doute ni opinion par rapport à une compte rendu, une conférence de presse, une information livrée nareo ho an'ny vahoaka ho an'ny opinion reo. Zay ny teniko tamin'izany. Vao niteneniny zareo. Tsy mbola nalala zany le resaka RFI tsy mbola nalala le resaka navoakan'ny Ramatoa concert Gaël Borgia teny isorana anazy satria zareo zany nanohy investigation ary ny tena moa zany tsy nalala hoe ay resaka tany amin'ny cabinet na hôpital médico-légal tany Strasbourg natao ny analyse.
nanao fanadihadihana ihany koa ny tena teo amin'ny zay mety fahafahana na ny hoe aptitude capacité plutôt na hoe tsy hoe habilité koa fa capacité anana ny Institut Pasteur manao analyse na expertise na zavatra ohatran'ireny dia rehefa naheno nivaly ny fanadihadihana hoe ity ministre eritreretra am'izany ne ya mort d'homme de noho ny resaka tsy fifankazahoana ity ministre ny santé ty zany nanana problema tamin'ny Institut Pasteur de zay natonga an'izy nalefa taty a Frantsa nanao an'le izy ary teo no nidonany indrindra l'izy aloha zany vao niteny hoe singa tsy fahita amy vatan'ny olombelona singa chimique non singa tsy fahita amy sakafo de zao ny fanontaniana napetrako tam'izay andray de tena nafaty anareo ve ny teny hoe matière organique izy na matière chimique une source en décomposant source na élément catalyseur na tonga amy fahafatesana zay teneninareo namme rehefa tafiditra anaty vatana namme an'izao ka natonga fahafatesana fotsiny teninareo de moa zako hoe zay manko azo teneny zay hoe singa chimique de bon mazava ho azy za moa zany nametraka hoe effectivement ny tsy maintsy misy ny fitazomana ny tsy ambaratelo ny fanadihadihana zay ny eritreretiko aika iza ty koa zany naifa koa azo fitahana ihany koa na de hoe mba armé ihany maika moa zany fa mivahoaka fa isaorako reo namako hafa zay tena tonga de tena catégorique hoe non zao io zavadro fanjakana ny tompony andraikitra voalohany amin'io mazava be fa rehefa à ce stade ozy izy tsy mbola afaka midéterminer hoe inona zao tsara ny RFI. Selon nos informations, il a été bien choisi par les autorités malgaches pour analyser le prélèvement de l'une des victimes du drame d'Amboungalage. Or, et notre nefa zany l'échantillonnage tena bien choisi. Or, na izany azy. L'Institut de médecine légale de Strasbourg n'a pas la capacité de détecter la toxine botulique. N'a pas la capacité de détecter la toxine botulique. Dinzana Ukraine. Io zany, io fotsiny zany tsika de efa tonga saina hoe ny intervention médico-légale tany à Strasbourg zany tonga de analyse chimique fotsiny zao na mety nijery matière organique ihany zay araky zay tratrany fan préciseny tsara izy aveo
Ces résultats, SAES, ne permettent donc pas d'exclure la maladie comme cause possible des décès. Il y a des maladies, les symptômes. Les meilleures de température. Il n'en fait tout tellement multiples léger. Contrairement à ce qu'a avancé mercredi 9 juillet le ministère de la Justice de Madagascar. Une vision double, une paralysie, une détresse respiratoire. Pour rappel, des sources médicales malgaches en charge des victimes rapportent des symptômes nettement évocateurs de cette maladie, dont la puissante toxine se développe en cas de mauvaise conservation des aliments. En France, compte tenu de sa gravité, tout cas de botulisme doit être obligatoirement déclaré aux autorités sanitaires. Pour détecter sa présence, le laboratoire réfère en la matière à l'Institut Pasteur à Paris. Pourtant, Miss Institut Pasteur en Madagascar, Arfata de ministre ni santé. Mercredi, dans une vidéo présentée comme un compte rendu d'analyse faite en France, les autorités avaient évoqué la présence d'une substance inhabituelle pour des aliments, sans préciser la nature. Le gouvernement malgache n'a pas précisé si d'autres échantillons ont été envoyés à des instituts compétents. Pour la petite histoire déjà, rehefa tratra teny Tamatavy ny cocaïne, de hoe alefa analyse aty tany Maurice, ohatrany tsy efa tena mpanodinana izy mivadika lafarina. Mazava avy en conclusion, avany dia lafarina. Mazava be zany. Les prélèvements ont été bien choisis. Ça, hein? Misy groupena olona, fomba hoana zany ny fomba atongavana araky ny efa nazavaiko tany amin'ny voalohany indrindra mihitsy tamin'le simulation anankiroa nataoko de hoe na menaka périmé na non-respect na chaîne de froid et conditionnement na izy roa mihitsy. Satria azadino fa tsy tao ambomalaza rerina ny tratran'iny. Ary le menaka nefa miparitaka araky ny Madagasikara. Donc là où la suspicion doit être posée, sinon qu'une enquête soit menée, Jeanne. Dindesaka, menaka. Totra ny napagaga moa zany nahita amin'ny ministre ny commerce sa industrie ny azakazaka ny ary-menaka nataony ataon'ny mpanao menaka any Tamatavy de nin'le anankiray tonga de niakuziana. Efa fantatra loatra amin'ny mode opératoire an'io mpanafatra sy
panao conditionnement na menaka ao Tamatavy io, fantatra hoe iza ny olona ao ambadika io, tsy malagasy aloha. Ty tokony voalohany indrindra raha taty an-dafy de nidina aloha. Tsy mahazo mamoaka production mihitsy. Fa verina jerena daholo. Andefasana expert à leurs frais. Fa tsy aux frais de l'État. M'expertiser ny zavatra rehetra ao. Autant pour les autres menaka sy ny karazany. Le reto importation sauvage zany. Ah oui, sauvage satria tsy manaraka norme izy. Fa tsy ny avin'ny drala satria misy bizina be. Menaka ne tao ratsy diso atao lafo noho ny lasantsy amin'ny Madagasikara. Zavatra tsisy eto ambonin'ny tany zany. Zany anisan'ny tolona napetraky Androgel. Vao tonga ao a dia farafabe zany io menaka io 6000 FMG ny litre. Vao tonga ao a dia avadikitsika ho kianjan'ny demokrasia. Ity Ambohidratovo ty. Ben oui. Nena demokrasia tokoa io zao. Noho izany a, milahatra ary matoky ny rapport nataon'ny RFI sy ny Gaël Borgia tanteraka ny tenako sy ilay ino ty izy teo avy any amin'le satria voalohany izy zao de miteny mihitsy ato hoe les résultats issus de l'Institut de médecine légale de Strasbourg sont discordants. Fa no ohatra amin'ny zavatra tadidinareo ka ma zany tena ndaotsika zany atokony fitondram-panjakana malagasy satria oa tam'izany no zako hoe mentir à ce niveau-là, c'est vraiment, il faut oser. Fanao any hoe tsy azo tolonina le nanao sy ny de niseho basé tam'izay. Fa voaporosy zany fa ay dikan'ity hésitation izy menaka avy miresaka. Miéviter caméra ty mandangy izy. Le rapport est en discordance, l'analyse est en discordance par rapport à leur thèse. Kanefa na izany hatrany de zao. Ary zay no maranako azy. Tsy mampiova ny statut amin'ny olona voasambotra sasany zay nendraikitra ny sakafo indrindrindrindra io rapport médico-légal io analyse io satria de mbola mipetraka foana le hoe nisy présence ana toxine na botulique satria de zavatra aseho rehetrarehetra dia résultat ana na conséquence ana finanana zavatra feno bactérie ngambany raha zay nilazana azy tsy ny respecter chaîne de froid mal cuit tratrany délestage sy ny karazana raha ny mbola tompona ndraiky amin'ny fanjakana au second degré fa au premier degré ny traiteur ny tompona ndraikitra satria tokony ny incluent tao anatin'ny freny ny fananana groupe électrogène
de au moins mba respecter ny chaîne de froid tena toerana amin'ny fametrahana ny réfrigérateur sy ny congélateur. Mbola tompona andraikitra tanteraka foana zany ny traiteur malgré n'io rapport io c'est contradictoire mihitsy milazako azy. Mbola itoy io resaka io ary satria nametraka tsara zany le cabinet hoe à ce stade mbola misy culture tsy maintsy atao raha fahalalako azy aloha le peu que moi je sache afana miditirin'ny hoe zao marina l'izy na izao na tsy nitoitsony mety ozy le cabinet hoe non les laboratoires hoe non tsisy akoatran'izay azo resahana de zay ngambany ary mampagaga ho aho hoe inona ny tsy andefasana an'io amin'ny Institut Pasteur satria ny rapport ny Institut Pasteur avy eo de ho accablant par rapport amin'ny raha rehetra ny zavatra azon'ny fianakaviana atao de zao mety efa misy voalevona le raha zany reny na ohatran'izany tsy haiko ahoana no ataonareo fa na ireo le ao amin'ny hôpitaly am'izao fotoana zao manao fa prélèvement sanguin de alefaso amin'ny Institut Pasteur amin'ny fomba hoe tsy voatery fantatry ny hôpitaly misy anareo am'izao fotoana zao ny anaovana an'izany ary rehefa manao prélèvement de vao maraina anaovana azy am'izay tsy hita hoe anina indrindrindrindra zany nareo mbola amin'ny hôpitaly am'izao fotoana zao zay ka de alana tsiny amin'ny fandehan'ny zavatra rehetra fa de zay za tsy miteny hoe mihazakazaka le izy fa ny olona koa manao ny asany tsy te ho manipulena tsy te atao hoe zao ny zao fa de hatreto zany tsy afaka ny déterminer ny tsy afaka ny détecter noho ny faute de capacité zany na les vocation les cabinets médicaux les laboratoires médicaux légal zany tany Strasbourg le analyse natao ka dia misaotra antsika rehetra amin'ny fiaraha-miasa misaotra amin'ny mpanao gazety Borgia misaotra ny RFI ihany koa misaotra n'ireo le tompona andraikitra amin'ny laboratoire médicaux légal any Strasbourg asanga mandray tsy de fanao maky le mandefa copie am'ireny fa misansany tena fotsiny zany hoe mpanao gazety de mba nanana sansa afaka mifampiresaka tamin'ny mpanao gazety namana sy izay olona mety ho tompona andraikitra tamin'ny zavatra ohatran'izany dratrika ifanao veloma samby hotahin'Andriamanitra efa miray sasany aty aminay tanareo fa nalahady tokony edanana raha dia tsy maintsy mahatsiaro anareo ary raha tianareo ka mahafinaritra anareo foana mifandarana aza misalasala miantso na mandefa message hoe ahoana ny fomba ifanampiana amin'ny resaka avocat amin'ny resaka procédure fitsarana fa nareo ny toko raha tsisy anareo koa mety ho sahirana amin'ny zavatra miseho ndahora samby hotahin'Andriamanitra veloma tompoko